fa mbola fiarah-miasa izay fampiofanana izay ihany araka ny fanazavana nomen'ireo mpandray anjara dia maro ny traikefa azon'izy ireo entina ampiarina tsara ampandrosoana ny fanatanjahantena eto amintsika mpandray anjara misy telo ary no hitondra ny heviny makasika iny fifanan'iny. Zavatra azoko tamin'ny formation de dirigeant sportif atato zany betsaka ny zavatra mbola tsy fantako ohatrany hoe zany olona namorona ny Jeux olympiques zany hoe Pierre de Coubertin ary ny toerana nandevenana azy sy ny toerana naterahany faharoa manaraka an'izay hiditra lalany amina resaka sport fitantanana momba ny sport sy ny fijerenany temps rehetrarehetra manaraka an'izay ny fanomananao ny atleta anankiray ao anatin'ny taona tombontsoa azona hitato zany betsaka be ary tsy nanenenana nanao an'le formation tena tsara. Inona zany ny zava-baovao zavatra mety mbola tsy hitanao mihitsy ny ratovinao tao anatin'ity fifanana ho amin'ny fitantanana fanatanjahantena tena izy aloha voalohany indrindra nahafantarako zavatra beta be mihitsiny dia hitako tao hoe misy dingana ohatr'izao ny dingana atao raha misy zavatra atao dia raha misy zavatra atao zany dia mila mifampiresaka aloha dia mifanantony raha misy zavatra atao indrindra fa misy olana fa tsy tonga dia manao foana hoe rehefa misy zavatra mahateritra na misy tsy fanarahana dia tonga dia any amin'ny dingana ambony be no andeha hanao zavatra hafa fa tsy maintsy mifampiresaka dia mifampihery. Ny formation ohatran'izao moa dia ilaina foana na ho an'izy izy na ho an'izy satria fampitomboana foana an'izay efa hananana teo aloha satria fianarana foana zany ny fiainana dia manaraka an'izany dia betsaka ny zavatra hoe afaka mitovozona teo ary indrindrandrindra koa nahazoana ny boky manuel ny administration sportive fa tena mitondra fianarana betsaka ary ny tanjona dia hiezaka mba hoe hanaparika an'le zavatra izay azo teo zany amin'le resaka administration sportive ho an'ny ligue ho an'ny club isan-karazany koa.